Salama daolintsika menakavy ifarana sady ny taona bobaka be ny zavatra nirahantsika teo ny resaka nentina teto nisy koa ny resaka fanentanana hoe ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ady amin'ny kolikoly bobaka be fa tsy ho tantaraiko daholo reny fa vaovao farany zao lany tao amin'ny antenimera rotota hoe le volavolan-dalàna ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny 2023 zany dia efa mandeha zany feno be ty taona ty nafinaritra misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka dia misaotra antsika koa ho an'ireo izay nanan-kena fa milay daholo reny entina hanatsarana zavatra dia za akaina kely aloha fa ohatran'ny reraka be le mitatatata eto foana fa amin'ny 2023 amin'ny janvier indray tsika mikôzikôzy bobaka eto zavatra vaovao indray nentina dia aza miala amin'ny tena ministera ny pejy ny rehetrarehetra iny ny youtube ny site be dia be zany ny fanomezam-baovao afaka arahana eto dia misaotra antsika menakavy manaova fety sambatra dia aza manao mirobaroba be fa tantany tsara le vola fa janvier n'est pas loin sady janvier très long. Ok, bisous, bye bye.